avec. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Uprime. Manolotra ho anao ny vaovao. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez Uprime. Manolotra ho anao ny vaovao. Ny atoandro teo tokony ho tamin'ny robo ora sasany nahitana firetana atao amin'ny paty telefon foibe ny ministera ny atitany. Birao misafolo tao amin'ny riana fahafito no nahitana firetana ka efitra valo tamin'ireo no mahita niteraka. Misokatra ny fanadihadiana hamantarana ny antony nahatonga izany firetana izany. Ny famonoana ny demokrasia sy ny fanampiana-tsofina amin'ny fitakian'ny vahoaka no antony mampiverimberina ny tolom-bahoaka hatizay ka mila hitandreman'ny filohan'ny fanavaozana. Hoy ny Prime Ministre teo aloha sady filohan'ny antoko monima Monja Roindefo raha nanaty boninkazo teny Ambotsiroitra tamin'ity androany ity ho fahatsiarovana ny hetsika nataon'ny vahoaka tamin'ny 7 febroary 2024. Ny tolom-bahoaka 7 febroary izay feno 17 taona androany. Eloko abevava voararan'ny lalàna ady eloko ny fitsaram-bahoaka hoy ny fanamafisany mpahay lalàna tamin'ity androany ity. Mampiariary ny tsy fahatokisan'ny vahoaka ny rafi-pitsarana zany saingy enjehan'ny lalàna ny famonoana olona. Iverin'ny fiarahamonina ho fanafaizana ny mpanao ratsy zany saingy mety ho lasa fanararaotana anaovan-dratsy ihany koa amin'ny alalan'ny tondromolotra ho iatrano ny mpahay lalàna. Noararotan'ny fitondrana teo aloha ny fananany fahefana ibaiko ny rafi-pitsarana teto amintsika, tranga napahazovahana ny fampidirana amponja sy ny fanenjehana ireo tsy mitovy hevitra aminy. Fanavaozana izao tokony asimpanitsiana ihany koa ny andinin-dalàna ao amin'ny lalam-panorenana mahakasika izany hoy ny mpahay lalàna naneho ny heviny. Any ivelany nanambara fepetra vaovao hiatrenan'ny krizin'ny angofo izay mitranga amin'ny fireneny amin'izao fotoana ny gouvernemanta cubain. Isan'ny fepetra noraisina omaly ny fampitonan'ny fivarotana solika, ny fanomezana indray andro tsy hiasana ao anatin'ny herinandro ho an'ny orinasa mpanjakana, ny fampianana ny asa fitateram-bahoaka, ny fanakatonana hotely sasany vonjimaika sy ny maro hafa. Ny andinindin'ireo avy hatrany ary. Faly miaraba anao indray tompoko lasy tompoko vavy tonga soa atao anatin'ny fampahalalam-baovao ny fahita lavitra kolo amin'izao alina izao. Manasanao anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Anomboantsika ny fampahalalam-baovao nahitana firehetana ny atoandro teo tokony tamin'ny 12 ora sasany tao amin'ny paty telefon foibe ny ministera ny atitany. Birao misafolo tao amin'ny riana fahafito no nahitana ny firehetana ka efitra misavalo tamin'ireo no mahita teraka. Misokatra ny fanadihadiana hamantarana ny antony nahatonga izany firetana izany. Zava-nisy tena toerana tanteriny Gaeton Andriatsilavo. Tao amin'ny riana fahafito no niatombohan'ny afo tao amin'ny paty telefon misy ny foibe ny ministeran'ny atitany sy ny fitsinjaram-pahefana sy ny direction générale ny police pirenena ny atoandro teo. Nihitatra tamina birao misy safolo ny firehetana ka efitra valo tamin'ireo no mahita teraka. Efa voafeny afo noraisina ihany koa ny fepetra tsy sy ny afo intsony. Androany moa andro tena marina andro hoe tsy fiasana fa ohatrany tsisy ny asa atao satria ny polisy aty ambany zany no nahatrikaritra n'ilay entona, ilay fofona sy ilay entona no nandeha niakatra tany dia nanokatra n'ilay efitra moa ry zareo efa le afo miredareda be zany tao dia tsisy. Fantatrareo ihany fa avoavo io toeran'io io riana io dia tsisy rivotra manakana mihitsy dia somary mafimafy le rivotra dia nalaky be ny fitaran'ny afo zay no nahatonga an'ilay izy hoe tamin'ilay efitra anankiray ny atombohan'ny hafa dia ohatrany hoe vetivetika ilay izy dia nianaka tany amin'ireo efitra hafa fa voafen'ny mpamonjy vonina sorana an'Andriamanitra koa fa ilay colonne d'eau zany amin'ny escalier mitondra ny rano ilay colonne d'eau inona moa zany iny zao mitondra ny rano nandeha tsara zany dia nahafahan'ny pompier zany tsy tonga dia nahazo rano natany amin'ny 7e étage ary. Misy service maromaro ao fa ny direction générale ny intérieur moa zany no
azo lasaina hoe direction générale ao amin'io riana io a dia misy service maromaro a misy ny ao amin'ny resaka gestion ny resaka armement sy ny ino izy teo ny sécurité a zay zany no tena hoe voakitiky ny afo tao zany. Amin'ny mahabara ao mpanjakana azy antota taratasy no betsaka ka isan'ny napitatra ny afo tao anatin'ny fotoana fohy. Tamin'ny 12 ora sasany naray antso ny mpamonjy vonina izay tonga teny atoerana 7 minitra taorian'izay. Novonoina ny afo ary navotana ilay mpitandro filaminana iray taraiky tao anatiny. Misokatra ny fanadihadiana hamantarana ny antony ny firehetana. Ny antony firehetana aloha zany dia tsy fantatry ny mpamonjy voina fa misy ny namana avy ao amin'ny pôlisy izay misahana izay ndraikitra zay hanome antsika ny valiny hoe inona marina ilay zavatra ny rehatra inona nahatonga ny firehetana. Rehefa tonga tao amin'ny rihana fafito moa zay nisy pôlisy namana koa mbola taraiky tao fa so ihany nanana réflexe izy dia nifindra tao amin'ny rihana tao ambony tany amin'ny rihana fahavalo zany tany izy no nataon'ny sapeur pompier sauvetage. Izahay moa zany tonga dia namono ny afo efitra valo no mahita teraka tao amin'io rihana fafito tamin'ny 20 minitra no maty tanteraka ny afo. Tsy nisy nahina ny momba ilay mpitandro filaminana taraiky tao anatiny. Ny rihana fafito io nahitana firehetana io. Na izany mbola miandry ny manam-pahaizana manokana ny fitsirihana ny rihana fahavalo. Ny rihana fafito aloha zany zao no tena hita taratra fa nisy ny fahavoazana. Ny rihana fahavalo tsy maintsy misy satria tsy maintsy tratra ilay plafond. Dia iny moa zany efa nanaovanay tatitra tamin'Andriamatoa minisitra fa tsara raha mijery olona manam-pahaizana manokana amin'ny resaka bâtiment hijery mbola stable ve ary mbola azo ampiasaina ve sa misy fanamboarana tokony atao ho an'ity bâtiment ito amin'ny ministera ity. Mandray an-tanana ny fanadihadiana mikasika ny antony nahatonga ny firehetana teto anivon'ity ministera ity ny pôlisy pirenena ka andrasana ny vokatr'izay. Tsy hainy andro ny 7 febroary taona 2024 kosa indray ny famonoana ny demokrasia sy ny fanampena-tsofina amin'ny fitakian'ny vahoaka no antony nampiverimberina ny tolom-bahoaka hatramin'izay ka mila hitandremany filohan'ny fanavozana ho ny praiminisitra teo aloha sady filohan'ny antoko monima raha nanaty boninkazo teny Ambotsoroitra androany ho fahatsiarovana izay hetsika nataon'ny vahoaka ny andro ny 7 febroary taona 2024 izay ny tolom-bahoaka ny 7 febroary moa izay tsy hivina fa feno 17 taona tamin'ny dia androany ity. Tsiara Soarvelo. Isan'ireo tonga nanaty boninkazo teny Ambotsoroitra ho fahatsiarovana ireo lavo tamin'ny tolom-bahoaka 7 febroary 2024 androany ny mpikamana eo anivon'ny AV7 na ny Association des victimes du 7 février sy ny praiminisitra teo aloha sady filohan'ny antoko monima Monja Roindefo niainga tamin'ny fitakian'ny vahoaka izay tsy novaliany ny mpitondra foana ny hetsy-bahoaka hatramin'izay hoy Monja Roindefo. Tsy nahitana fiovana zany ka antony tolom-bahoaka 2024 farany teo raha ny fanehoan-kevitra. Nisy ny tsy fisian'ny fahalalahana ny fanenjehana ny mpanao politika tamin'ireny fotoana ireny ny fanagadrana ny tsy mitovy hevitra ka noho izay antony izay nahatonga ny vahoaka malagasy ny ohitra. Nefa ny mampalahelo taty aoriana dia rahantsika mahita fa tsy nisy fiovana izany ny arahantsika mahalala fa tamin'ireny fotoana ireny dia nisy ny ataontsika hoe délestage taty aoriana arahantsika mahita koa fa izany no isan'ny vy miaina nampietsika ny hetsy-bahoaka teto dia ny tsy fisian'ny herinaratra ny délestage zany hoe mbola le zavatra nisy tany aloha ihany no ny ainana ary tsy tanteraka zany dia izany no isan'ny nahatonga an'ireny fihetseketsehana sy fanovana ka nahitantsika an'izao refondation izao Amin'izao fotoana ny fanavozana izao mila tandrova ny mpitondra ny fanalalana ny demokrasia politika toe-karena ary sosialy raha tiana ny hamaly ny fitakian'ny vahoaka ho hiatrany ny fanehoan-kevitra. Misy initiative politika na finiavana politika raisin'ny président colonel Mikael sy ireo mpanolotsaina avo zay miara mitondra aminy an'izao ataontsika hoe refondation izao rahantsika miaina angefa efa mba manomboka zany hoe rehefa niala le gejo niala le zioga teo aloha dia tsapatsika fa maivamaivana le vahoaka malagasy fa raha tsy misy koa ny ataontsika hoe cadre méthodologique ampiainana sy anatanterahana an'izay finiavana politika izay dia azakazaka lavany antsika zany tsy hoe
tonga atsika am'izao fazy anankiray zao na dingana anankiray zao dia hoe milamina ny zava-drehetra fa mbola misy cadre méthodologique na ara-politique io na ara-toekarena io na ara-sosialy io tsy maintsy apetraka eto amin'ny firenena zany. Raha tsy aivina fotoana nisy ny vonona teo anoloan'ny lampam-panjakana Ambotsorohitra ny 7 febroary 2024 tamin'ny andro ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana nandritra ny diabeny ireo mpanao fihetsiketsehana teny amin'ny kianjany 13 Mey ny azo any Ambotsorohitra anatitra ny praiminisitra Monja Rondefy teny amin'ny lampam-panjakana no nisy ny fitifirana ireo vahoaka. Hatreto tsy mbola fantatra mazava ny isan'ny mpiray-tanindrazana na moniainy nandritra izany. Fa araka ny fanambarana ofisialy navoaka ny fanjakana malagasy izao alina izao, melohan'ny Madagasikara ny fandraisana rapomba mpanjakana nataon'ny fanjakana Eswatini ny filoha teo aloha Andry Nirina Rajoelina, tsolom-pirenena malagasy intsony Andry Rajoelina, olona voakasika ny didim-pitsarana iraisam-pirenena ka tsy manana zo ara-dalàna na ara-politika misy olo-tena ny Madagasikara eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena na ara-diplomatika raha ny fanambarana. Tsy aro asoary velotrany. Namoaka fanambarana ofisialy ny fiadidina ny fanavaozana ny Repoblika ny alina teo manameloka ampahibe maso ny fandraisana ofisialy nataon'ny fanjakany Eswatini any filoha teo aloha Andry Rajoelina. Araka ny fanambarana everina ho fanitsakitsahana ny fiandriana amin'ny pirenena malagasy ary fanimba-zibana ny rariny ny andraikitra ara-politika ary ny asy ny vahoaka malagasy atahorin'ny fotoan-tsarotra nodiavin'ny firenena nandritra ny fitondrana izany fihetsika izany. No tsy indrina mazava ihany koa fa tsy olo-pirenena malagasy intsony Andry Rajoelina ary olona voakasiky ny didy fampisamborana iraisam pirenena na ny mandat d'arrêt international ka tsy manana zo ara-dalàna na ara-politika isolo-tena ny Madagasikara eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena na ara-diplomatika. Tsy aivina fa izy no lehibe ny fanjakana nandritry n'ireo tranga matsiravina tamin'ny septambra sy oktobra 2025 izay nahafatesana olona ka lasa ratra lalina ao anatin'ny fahatsiarovan'ny firenena izany. Everina ho fihetsika manakirotana ny fandriam-pahalemana manimba ny fitokisan'ny vahoaka ary manenigena ny fizotry ny fampandrian-tany nasionaly ny fandraisana ofisialy nataon'ny Eswatini. Raha mbola miroso amin'ny famerenana ny filaminana, ny fitoniana, ny fampiavana-pirenena ary ny fiverenana amin'ny lamina ara-dalàna Madagasikara miaraka amin'ny fanohana ny SADC ary efa nankatoavy ny iraka manoka ny SADC ny ezaka atao amin'izany lalana izany. Manoloana ny amafin'izao tranga izao nandefa taratasy ofisialy tany amin'ny sekretarian'ny SADC ny fanjakana malagasy ho fanehoana mazava ny AES ny fitarainana ara-diplomatika lehibe ataon'ny Madagasikara. Farany manamafy ny fanambarana famonjana ho mafioro ny Madagasikara amin'ny fiarovana ny fiandriana amin'ny pirenena, ny asy ny vahoakany ary ny fahatsiarovana ireo ny ara-ambony ary tsy misy tombotsoa ara-politika afaka ambony ireo soatoavina fototra ireo. Fa ny onkefitra mifandraika amin'ilay fitsaram-bahoaka tany Antsirabe kosa indray. Eloko Behivava, voarara ny lalàna dia eloko itontsika ny fitsaram-bahoaka ho ny mpahay-lalàna mampiharihary ny tsy fatokisan'ny vahoaka ny rafi-pitsarana izany saingy enjeny lalàna ny famonoan'olona. Everiny fiarahamonina ho fanafaizana ny mpanao ratsy izany saingy mety ho fanararotana hanaovan-dratsy ihany koa amin'ny alalan'ny tondrombolitra ho ny mpahay-lalàna. Fanadihadiana. Raha ny lalàna ady eloka na ny code pénal ny fandraisana anjara ao anaty fitsaram-bahoaka toy ny tranga fandoronana lehilahy ny isa 3 tao Antsirabe omaly izay notanterana teto anivon'ny fampahalalam-baovao ho ny mpahay-lalàna nanaovana fanadihadiana androany. Enjehiny lalàna araka ny fandraisana anjara nataony avy araka izany ireo tompon'antoka amin'izany raha ny fanazavana. Ny fitsaram-bahoaka dia sokajiana ho valifaty. Tsy mitovy amin'io fiarovan-tena mantsy ny valifaty fa efa eloka manotokana mihitsy ny fitsaram-bahoaka zany mahavoasazy araka ny lalàna ady eloka. Izay olona nandray anjara ao anatin'ny fitsaram-bahoaka dia tokony ho enjehina araka ny lalàna arak'izay fandraisana anjara nataony tao satria misy moa ny olona mitazapotsiny anatin'ireny dia misy ny tena mandray anjara mavitrika, misy mipaporisika dia misy ny mety hoe tokony ny sakana afaka nanankana nefa tsy ny sakana ny le terentsika hoe ohatra hoe le non assistance à une personne en danger ohatra kanefa moa ho an'izay sokajin'olona izay mety manahirana ihany hiaro olona ao anatin'ny vahoaka efa mafana fo maimborà ozy ny fitenenany dia veriko fa izay tena nandray anjara tao anatin'ilay fanaovana n'ilay fihetsika herisetra na nandratra fotsiny io na namona dia tokony azo ampiarana ny lalàna
manan-kery mety ampioroorona ny mpanao ratsy ny fitsaram-bahoaka saingy mety hanomevahana ny tsy fandriam-pahalemana ihany koa raha ny fanazavana ohatra amin'izany ny mety hahafaty ireo izay tsy meloka akory tandindomindozany ny fiarahamonina raha ohatra ka misy zavatra miseho dia ny vahoaka no andray anjara andray an-tanana ny atao fitsarana bebe kokoa izay tahany tsy fatokisana ny fitsarana sy ny fanjakana amin'ny ankapobeny izay kanefa tsy vahaolana ny fitsaram-bahoaka satria ray aloha voarara ny lalàna ary indrindra mety hiteraka ny atao hoe erreur judiciaire betabe zany zavatra tsy voatsara ao anatin'ny fitsaram-bahoaka nefa dia andraisana fanapaha-kevitra ao anatin'ny hafanampo ary hiteraka tsy fandriam-pahalemana amboniny tsy fandriam-pahalemana ilay izy satria na izaho na ianareo tsy atoko raha voatratra ny tondromolotra zany dia tsisy fanadiadiana fa dia efa sazy tonga dia miatra manaina tsotra fotsiny zao mora dia mora amin'izany raha ohatra misy olona tiana atao vonoana na tiana hokendrena ho iaran'ny sazy ngezabe anankiray dia mody asiana fandrika ohatra asiana rongony ao amin'ny trano na asiana taolapaty ao amin'ny trano ny fonenany dia atsoina fokon'olona na itsoina manam-pahefana dia hoe io fa misy an'izao dia avy ny fokon'olona amin'izay miariary ny trangany zavatra toy ireny fa tsy mahatoky ny rafi-pitsarana misy intsony ny vahoaka malagasy noho ny endrika ratsy amin'ny kolikoly tsy mifampatoky ihany koa ny samy ambaratonga ao anatin'izany rafitra izany lasa lasibatra ny samy vahoaka ka mila atao mangarahara ny fandraisana ndraikitra ireo manam-pahefana ampitandro filaminana ary ny fitsarana azona ny fitokisan'ny vahoaka mila mafisina ihany koa ny fanabeazana sy ny fanentanana mikasika ny heloka behivavy ho hiatrany ny bahay-lalàna izay nanamafy hatrany fa voarara ny lalàna ny fitsaram-bahoaka na inona antony tontolon'ny fambolena kosa indray ikendry ny fanatrarana ny fahavitantena ara-tsakafo fa ihany koa hampiakatra ny farim-piaina ny 700 ny tantsaha malagasy hanampy amin'ny famoronana asa ihany koa no tanjona amin'ny fametrahana ny tetikasa Invest Madagascar ity tetikasa ity izay nampafantarina tamin'ny fomba ofisialy ny fanombohany rina fitiavana no mitatitra ny antsiprian'izay tafiditra ao anatin'ny politika kabe ny fanjakana ny fanarenana ny toekarena sy ny fampiroboroboana ny fandrarana napetraka ny tetikasa Invest Madagascar izay hitondra ny anjara birikany amin'ny fampiasam-bola sy ny fandrarana eto amintsika ity tetikasa ity izay hisehatra amin'ny fampiroboroboana ny fambolena ny angovo ny fahasalamana ny fanabeazana ampandrosoana ny tontolo ambanivohitra velara-tany manodidina ny 1 hektara no ilain'ny Invest Madagascar hiasana amin'ny fanatanterana ny tetikasa isandrahaka amin'ny faritra 320 izany akatanjona ny ikendry ny fanatratrarana ny fahavitantena ara-tsakafo ny ampiakatra ny farim-piaina ny tantsaha malagasy ny amorona asa ho an'ny tanora nanamafy ny ministry ny fambolena sy ny fiompiana fa tsy omena ireo mpampiasa vola vahiny mitantana ny tetikasa ny tany fa fiara-miasa eo amin'izy ireo sy ny tantsaha mpamokatra no atao ho tombotsoa ny malagasy projet le hoe 100 000 hectares fa le izy manaraka ny modèle économique le apetrakintsika tsy maintsy miara-miasa amin'ny mpamokatritsika tatsaha eny fotony le privé afahana mamatsy ny tsena rehefa avy eo zay foana zany le izy tsy hoe tany hoany zareo le 100 000 hectares fa ny mpambolitsika no akarakarain'ny ministère ny fambolena sy ny fiompiana mba ampiana amin'ny lafiny rehetra na semence na ara-teknika na ny équipement mba afahana mamaly an'le tsena zay sy miara-miasa amin'le mpamatsy vola zay hoentin'ny Invest Madagascar mametraka ho lara-pahamehana ny politika mpanavozana amin'ny fampiroboroboana ny fampiasam-bola sy ny fandrarana manaraka ny fenitra araky ny lalàna ny fitondram-panjakana isan'izany izao fanohana ny fanjakana amin'ny fiara-miasa eo amin'ny mpampiasa vola nasionaly sy iraisam-pirenena ny mpandrara sy ny mpamokatra izao hampiakatra ny tany fitomboana ara-toekarena ny fanjakany fanavozana dia tena mamporisika ny fampiasam-bola amin'ny sehatra rehetra ao anatin'ny fanajana ny lalàna sy ireo fenitra ara-tsosialy sy ara-tontolo iainana koa etona ny fanjakana malagasy dia maneho ny fahavononany feno anohanana ny vondrona Invest Madagascar izay orinasa vahiny misehatra amin'ny fanamorana ny fampiroboroboana ny fampiasam-bola eto Madagasikara amin'ny sehatra asa maro lafa mila tany midadasika ny vondrony Invest Madagascar koa miantso anareo izahay hiara-iasa amin'ny mpamboly sy ny tantsaha malagasy maro anisa mba ahafahan'izy ireo misitraka amin'ny vantana ny tombotsoa avy amin'ny tetikasa ity
nampahafantarina sina tomboka tamin'ny fomba ofisialy omaly ity tetikasa Invest Madagascar ity izay natreany mpanolotsena avy eo anivon'ny fiadidina ny fanavozana no mariny afa fandrarana tompon'andraikitra mifototra amin'ny fangararana anitambirina andraikitra ny fampandraisana anjana ny mpamokatra ny fotony ny fahazona tombontsoa eo amin'ny andaniny sy ny ankilany no mibaiko ny fametrahana ny fandrarana apetraky ny fanjakany iarana amin'ny sehatra tsy miankina. Sepiarina lavanille manimba ny tsena ny lavanille ao amin'ny fatrisava ny fametrahana prix de référence na vidiny farany ambany amin'ny fanondranana lavanille ka tokony ho foanana ho ny solombavam-bahoaka voafita ao an-talahy sy ireo mpisehatra tamin'ity androany ity ny lavanille izay tsy misy mpividy indray amin'izao fotoana vokatry ny fametrahana io prix de référence io fanadihadiana. Raha tokanisy fiatsarany izany hoe niakatra ho 4 alina sy iray hetsy ny vidiny lavanille iray kilao ny volana novambra 2022 nidina indray ka lasa 4 alina ariary hatramin'ny 5 alina ariary eo izany ao amin'ny fatrisava amin'izao fotoana. Misy fa vitsy ny vanille noir amin'ny vidiny 4 alina ariary raha ny tatry ny solombavam-bahoaka voafito amin'ny distrika n'Antalahy sy ireo mpisehatra amin'ny lavanille. Antony fidinana raha ny fanazavana ny fametrahan'ny ministera ny vatra ny prix de référence na ny vidiny farany ambany amin'ny fanondranana lavanille tranga izay mampihena ireo mpanjifa ny vokatra amin'izao fotoana. Anisan'ny nagaganay avy any amintsika miteny zao lasa tsisy mpividiny vanille rehefa namoaka misy nivarotra namoaka prix de référence farana ambany fagnondrama rehefa nivoaka zegny ohatran'igny fo hitan'ilay izy tsisy mividiny vanille ary nidina izy amizao ka zegny mahatonga za hoe tianetry ny fotoanam-panjakana za tianetry amin'ny alalan'ny ministre nivarotra alo avelo malalaka io azy idirana le prix de référence satria ny araka izy nipetraka dia nidina indray ny vidin'ny vanille ka eritreretrina zany aloha jerentsika amin'ny saison raiky ho avy ty aloha ambela malalaka izy tsy atao prix de référence zany so zegny fo nitambagna tsy akaran'ny vidiny sy ampandeha azy tsara. Malohany zany takina ny fanafoanana ny prix de référence na ny vidiny farany ambany amin'ny fanondranana izay apetraky ny ministera ka manimba ny sehatry ny lavanille ho hiatrany ny fanazavana. Zao zegny ketsany janona rehefa nipetraka prix de référence janona mitsy olo mividy ketsa ke zegny mahatonga za hoe sao de mpidoza izy ty le prix de référence aloha foana izy mba hampandeha vanille satria tsika ne mbola betsaka stock raha misy prix de référence atsika lasa tsy ho lasa stockontsika aby satria misy saka ary iny ny atahorany fahitako azy atahorany le exportateur na importateur le prix de référence satria iny ihany tamin'ny talohany rehefa nipetraka prix de référence igny lasa tafiditra ny mpimamba ka nitahoran'olo zany zay zavatra zay mety zay ny atahorany exportateur na le opérateur aby io mba tsy dirana mpimamba le mandeha zany ajanona foanina zany le prix de référence. Raha iverenana nenatra any amin'ny 5,700 ny volana ampidiry ny varotra lavanille teto Madagasikara ho antoana 2022 fianana izay niteraka afaty antoka arabaritra ho an'i Madagasikara ka tokony ho jerena kaiky ho hiatrany ireo mpisehatra. Satria le prix farana ambany ny koranitsika no andresany ireo vahiny ny lavanintsika igny zegny anisan'ny raha raiky tokony raha izahana vahaolana dikan'izay zegny mila fitoniana ary tena diniky lalim-paka no ataontsika mba tsy virena ny crise nandalo tamintsika ela jiaby regny ke miangavanao zay madame le ministre mba andeha hidiniky ndraika ty fotony amin'ny mpisetra lavany mba ahafahantsika manapa-kevitra tegna mifandraika amin'ny zava-misy. Araka izany tokony avela malalaka ny sehatry ny lavanille ahafahana manarina ity sehatra ity ahitam-boka ny tahaka ny vokatra azo tsara teo aloha ny fanazavana trany. Maro karazany ny lavanille vokarina eto Madagasikara isan'izany teka ambany kely ny vanille noir, vanille rouge, rouge souple, fondue, 12-13, lavanille poudre, ketcha sy ny maro hafa. Amin'ireo karazana lavanille vokarina ireo ny 900 ny vanille rouge, fondue ary ketcha na vanille tapatapaka no miondrana mankany Amerika ary vanille noir sy teka kosa izay ambony vidy kokoa no mankany Eropa sy Azia ny fanazavana trany.
Lafim-baovao hafa kosa indray mitaky finiavana politika ny fifehezana ireo harem-pirenena ahafahany tsirairay misitraka tombontsoa ny vondro ny olobe malagasy. Leto Madagasikara izay voalaza fa manodidina ny 20 taona isan-taona ny volamena mivoaka makany ivelany saingy tsy misy akony amin'ny fiainany malagasy akory. Kaeton Andriatsilava. Manan-karena Madagasikara saingy tsy mbola misy fiantraikany amin'ny firenena sy ny vahoaka malagasy zany hatreto. Mivoaka ny tsokosoko ireo harem-pirenena ka tokony ametraka paikady mazava ifehezana izany ny mpitondra amin'izao fotoana. Azo tombony kokoa isika raha voafeny ny fanondranana ireo volamena izay voalaza fa manodidina ny 20 taona isan-taona no miondrana makany ivelany. Hoe 20 taona ny volamenatsika mivoaka. Ka io tokony atao raharantsika malagasy no mifehiny io. Raha tena tapa-kevitra mpitondra izay miaramila amin'izao fotoana izao. Efa fantatra ahoana ny fomba ifehezana ny volamena io. Fantatra hoe aiza avy ny toerana tena misy n'le izy. Tsy misy manakana an'izao fitondrana izao na rehefa tena tianao izy mandeha fa mpitandro filaminana any amin'ny toerana ifehezana an'io. Ankoatra ny fifehezana ny volamena, zava-dehibe amin'ny fanatsarana ny toe-karena malagasy ihany koa ny fifehezana ny angovo ahafahana manova zavatra maro. Ohatra amin'izany ny fitandrahana ny aotsimiroro. Rehefa miverina mitrandraka ny aotsimiroro itsika dia ho vita ny mampidina ny vidin'ny solika atsasabidiny rakely. Dia izay fidirana ny solika izay mividy solika izay no hisy fiantraikany any amin'ny fiainam-bahoaka. Satria ny fitaterana na olona io na entana io dia ena daholo. Ka izay fampidinana ny vidim-piainana ny vahoaka izay no lalana fanampiana ny vahoaka aingana indrindra ary fantatra fa azo atao zao dia zao io tsy ho ela. Manodikodina fotsiny azao zay ho very fihinanana amin'io efa mihetsika amin'ny fomba efa fantatritsika ary fantatritsika koa izany very fihinanana amin'io. Ka tsika tsy tokony hitady lalana telo na efatra fa zay tsy miroro volamena fehezo tsy miroro alefaso tsy miroro fehezo volamena. Finiavana politika no ilaina raha hitrandraka ireo gazy sy petrôla ananantsika isika. Ankoatra ireo arena ambanin'ny tany aty an-tanety, manana arena an-dranomasina goavana ihany koa i Madagasikara izay ahafahan'ireo mponina amorontsiraka mivelona sy manao ny asa fiariana isan-karazany mifandray amin'izany. Mirefy, efatralina sy rahety sy 1 kilometatra toradroa ny faritra ara-toe-karena manokana an-dranomasina ananan'i Madagasikara ary morontsiraka mitotaly 9,5 kilometatra no ahitana ireo arena an-dranomasina marobe ireo. Mila finiavana politika hatrany ny mifehizany, azon'ny malagasy sy ny firenena iray manontolo tombontsoa. Fa isento anatin'ny doka fohy vetivety isika, mialohany hidirana amin'ny tapany faharoa. Aza misaraka aminay ary. Efa full taona mahery zany isiny vovo-tsavony extra propre manatsara traniny kalitao an'izy ary zany mahatonga anazy mbola mitana laharana voalohany raha mbola eto Madagasikara. Mora malio kilamba lafa mampiasa extra propre tsy mandany fotoa ela tena afapo aloha za. Zalo tena efa ela ny afapo satria izy no vovo-tsavony mandehitra indrindra raha mbola eto Madagasikara. Menakala tegna tiavako extra propre izy managna hanitra maro be. Surtout parfum floral. Tiako Tianao ma chérie, fa extra propre zao vovo-tsavony tegna ankafizin'ny malagasy jiaby. Extra propre rô tsara afa ihany extra propre sady ny vidiny 300 ariary foana. Marina be mihitsy zany rehefa hoe vovo-tsavony zany dia efa hoe extra propre tompiny fahadiovagna. Tonga ny solda d'été goavana be any Cosmos izay manomboka ny 9 janoary hatramin'ny 20 febroary. Fihenam-bidy hatramin'ny 500 isan-jato amin'ny entana maro isan-karazany. Mividana entana amin'ny alalan'ny vente à crédit mirindra ary alohavitsy kelikely hatramin'ny 30 volana. Ny solda d'été goavana be any Cosmos dia ahitana fihenam-bidy hatramin'ny 500 isan-jato amin'ireo entana maro isan-karazany. Manomboka ny 9 janoary hatramin'ny 20 febroary. Tandremo fa voafetra dia voafetra ny entana. Cosmos, votre partenaire de confiance. Atombohy ampilaminana ny andronao.
mahatoky tena kokoa foana ny ayay miainan-kahalalahana malefaka mitroka tsara mampahazo ainy ferty mampilamina anao amin'ny fotoana rehetra. UPRIM, Université privée de Madagascar. La formation à distance de l'UPRIM, pratique, fiable, efficace. Étudiez à votre rythme, où que vous soyez et quand vous voulez. Vous êtes en quête d'une promotion professionnelle? Vous êtes fonctionnaire visant un reclassement? Vous pouvez travailler et étudier en même temps pour viser votre diplôme à travers le téléenseignement de l'UPRIM. Licence, Master 1 et Master 2. Habilité par l'État jusqu'à la 5e année et reconnu par la fonction publique jusqu'à catégorie 8. Encadrement innovant via une plateforme numérique permettant un regroupement en ligne avec interaction, droit, communication, gestion et management, commerce et marketing. Alors, partout où vous êtes, étudiez depuis chez vous. Rejoignez la formation à distance de l'UPRIM. Inscrivez-vous à l'UPRIM la plus proche de chez vous. L'inscription peut se faire également à distance. Contact 020 85 215 03 034 11 215 08. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez UPRIM. Mety amina mila hevitra vaovao ampandrosoana ny asa koa ampiakaro amin'izay le level miaraka amin'ny asa sy ny tolotra mijinjo vidio amin'izay le smartphone zay teo ilainao afaka alohanao tsikelikely araka ny fahefanao manomboka 1200 ariary mandritry ny 4 na 12 volana sady tolorana katohatra amin'ny 7,3 giga ianao isam-bolana mijinjo tonga vahaingana eny amin'ny asa store. Tapany faharoa ny fampahalalam-baovao mbola manasanao hatrany anaraka izany hatramin'ny farany hanoizantsika ny fampahalalam-baovao sidina efatra avy tamin'ny miaramila frantsay Fazoi no tonga tao Mahajanga nitondra fanampiana ho an'ireo trabona ny rivodoza fity fitaovana sy entana ilaina amin'ny andavanandro ny mponina hiatrehana ny fanarenana ireo takaitra navelany rivodoza no raisy ny CPGRC ny Mahajanga. Christian Andriamier kolo Mahajanga. Fiaramanidin'ny miaramila frantsay avy amin'ny Fazoi no nigadona eto amin'ny fiaramanidin'ny Philbert Tsiranan'ny Mahajanga hatramy no maly folakandro nitondra fitaovana hanampiana ireo trabon'ny rivodoza fitia izay ahitana fitaovan-dakozia, fitaovana fidiovana isan-karazany ary ireo kojakoja ilain'ny trabona amin'ny fiatrehany andavanandrony. Nisy tokoa ny fandraisana fitaovana maromaro avy amin'ny fanjakana frantsay izay ny fagnarahana tamin'ny fanjakana malagasy ihany koa no nazahoana anazy tonga eto Mahajanga omaly zany izy io tonga tamin'ny 10 sy fahefany teo no tonga ny anankiray voalohany androany tamin'ny 6 de prévu 14 heures koa ny anankiray androany de mbola misy andrasana zao 18 heures zao ho avy ny mbola tsy afahana milaza hoe inona daholo ny contenu ao anatin'izy ireo maromaro fotsiny misy fitaovana fampiasaina an-dakozia misy ny tanty sy ny tariny maromaro zany zavatra anatin'izy io ao fa saingy rehefa tonga ny cargo farany angamba zay eritreretina ao amin'ny 9 ora hariva eo de eo zany atsika vao mahafantatra amin'ny alalan'le décharge rehetrarehetra satria tsy maintsy amin'io ny déchargena izy rehetrarehetra vao afantarana hoe reto daholo ny tao anatiny na ny karazany na ny isa marina. Hanampy amin'ny fanarenana ireo takaitra napetraky ny rivodoza fitia ireto fanampiana ataon'ny fanjakana frantsay ireto manoloana ny fahavoazana izay iainan'ireo vahoaka indrindra fa any ambanivohitra. Ny fisaorana aloha miantefa amin'ny filohan'ny pirenetsika filohan'ny fanavozana satria
ny izy no nahitanan'ireo zavatra reo avy tany amin'ny fanjakana frantsay satria araka ny teniko teo hoe fanjakana samy fanjakana zany no manao fifanarahana amin'io fa tsy hoe olotsotra tia antoerana isaorana izy amin'ny fitiavany ireo vahoaka malagasy indrindra fa reo traboina taty amin'ny faritry ny Mahajanga dia isaorana manaraka an'izay ihany koa ny fanjakana frantsay izay nanampy atsika amin'izany fanomezana izany. Efa saika lasa amin'ireo toerana tena vomafy tamin'ny fandalovan'ny rivo-doza fitia iny avokoa ireo fanampiana avy tamin'ny fiadidin'ny Repoblikan'ny Fanavaozana ahitana vary sy ireo kojakoja maro ho an'ny distrikany Mahajanga faharoa Ambatoboenisy Besalampy mitsinjo solala sisa izay hiala eto Mahajanga rehefa mahita lalana anaty rano. Fahalalana maneho hevitra nararoto ny fitondrana teo aloha ny fananany fahefana ibaiko ny rafi-pitsarana teto amintsika tranga izay nampahazovana ny fampidirana ponja sy fanenjehana ireo tsy nitovy hevitra taminy fanavaozana izao tokony asimpanintsiana ihany koa ny andindalana ao amin'ny lalam-pandrenana mahakasika izany hoy ny mpahay-lalàna izay naneho ny heviny Gabin Eloire. Nanjaka ny fitsabahana ny asan'ny fitsarana sy ny fanaovana raha-matahora nandritra ny fitondrana Rajoelina tranga izay nampahazovana ny fanontohinana ny asa fanaovan-gazety sy ny fahalalahana maneho hevitra teto amintsika nararoty ny fitondrana teo aloha ny fahefana teo am-pilatanana ka navadiny ho fanontohinana ny filaminana anatiny sy fikasana anongam-panjakana izay maneho hevitra na mamoaka vaovao tsy mifanaraka amin'izay tiany. Nandritra ny fitotoana eo dia miditra an-tsehatra any anatin'ny adeloka fitsarana adeloka ny primature amin'ny alalan'ny direction de la législation et du contentieux satria ny direction de la législation et du contentieux en primature no misolo ny fanjakana malagasy eny amin'ny fitsarana. Ny zavatra mitranga dia zao na tsy mahakasika ny fanjakana malagasy aza ilay raharaha am-pitsarana fa mahakasika olona eo amin'ny fitondrana dia ny dikan'izay lasa ilay olona zany sady miady amin'ny fampanoavana izay manenjika no miady amin'ny primature izay milaza fa misolo tena ny fanjakana fa victime ao anatin'le raharaha. Raha tokony loaso sur la cybercriminalité fotsiny nitondrana an'le olona eo amin'ny fitsarana na tokony loaso sur la communication médiatisée fotsiny nitondrana an'le olona eo amin'ny fitsarana dia tangenany zareo an'io article 91 alinéa 3 io dia mazava ho azy zay sazy betsaka rehefa lazaina zany le olona fa meloka dia zay sazy betsaka no ampiarina dia hitanareo tsara fa na ohatra ary ka tokony peine d'amende prévu par le texte amin'le loi sur la cybercriminalité na le loi sur la communication médiatisée dia le peine d'emprisonnement ary amin'le code pénal ny lasa miatra amin'le olona. Anisany nahatonga izany ho hiatrany ny mpahay-lalàna ny mahafiloha faratampo ny filan-kevitra ambony ny mpitsara any filohan'ny Repoblika ito Madagasikara izay voafaritry ny lalam-panorenana fotoana fanovana sy fanavaozana izao ka tokony ovaina io andinin-dalàna manome fahefana feny ny filohan'ny pirenena hibaiko ny rafi-pitsarana ahafahantsika matoky ny hisany tena fahaleovantena ny mpitsara ho hiatrany ny fanehoan-kevitra. Fa ho anahy manokana zany, ho anahy manokana raha te ho tafavoaka amin'izao problema lava zao le migadra mpanao gazety migadra zay miteny tsy misy solution mihitsy io amiko averitry foana ty any amin'ny constitution mihitsy ny tokony amboarina esorina le disposition milaza fa ny président de la république dia président ny conseil supérieur de la magistrature. Inona no antony? Ilay président de la république zany lasa manana fahefana ao amin'ny gestion carrière-ny mpitsara dia azonareo sara an-tsaina rehefa manana fahefana amin'le mpitsara izy ataon'ny mpitsara ahoana moa ny anohatra zay zavatra lazainy na dia tsy marina sy tsy araka ny tokony ho izy ary an'le olana. Lava ny lisitra raha ireo tranga fanetsikitsahana ny zo fahalalahana aneo hevitra sy teny ary ny zo ahafahan'olom-pirenena hisitraka vaovao marina sy ara-potoana teto amintsika nandritra iny fitondrana volomboasary iny fanavaozana no hirahirainy ny mpitondra ankehitriny tsy tokony ho fanavaozana ambava fotsiny no andrasana amin'ny mpitondra fa fanavaozana arahanasa amam-pietsika tokony ahay akalesona sy ahay amindra tsy ho lavo tahaka ny nataony teo aloha ihany koa ny mpitondra amin'izao fotoana fitsarana mahaleo tena tsy misy baiko na teny midina ary vahoaka afaka maneho hevitra sy ny maharary azy ankalalahana ary mpikirakira fitaovan-tserasera miasa tsy misy teritery no andrasana amin'izao ankehitriny izao na izany fahalalahana tsy entina amotika ny fiainany hafa
toy ny fanaratsiana sy fanenjehina samihafa no tokony apetraka fa fahalalahana ao anaty fanajana ny zony hafa sy manaraka ny lalàna. Fa tonga tany Vohipenoely distrika ny Fenorivo Atsinanana commune ambanivohitra Volaingo nitarika ny délégation avy amin'ny fanjakana ny ministry ny mponina sy ny firaisankina ity faran'izay nanatanteraka voninkazo mahatratra taorian'ny Aitrano Matsiravina izay nitranga tany toerana ny fiandohan'ny volana febroary lasa teo. Erinora Zafimanana Kolo Tamatavy. Nitrangana Aitrano Matsiravina teto Vohipenoely commune ambanivohitra Volaingo distrika ny Fenorivo Atsinanana ny aliny alahady fiandohan'ny volana febroary lasa teo. Trano miisa 7 no may tanteraka, trano miisa 10 kosa no voatery noravaina. Tafiakatra trany amin'ny 420 ankehitriny etraboina raha ny tatitra nomeny ny ben'ny tanàna any an-toerana. Tsy afaka ny lamitsaina eo anatrehan'ny voina mahazo ny vahoaka toy izao ny fitotram-panjakana tamin'ny alalan'ny ministera ny mponina sy ny firaisankina fa dia tonga nankahery sy nanolotra fitaovana ary kojakoja maro toy ny lamba firakotra, fitaovana an-dakozia ary sakafo sy fitaovam-pianarana ho an'ireo fianakaviana Maitrano. Saky hita magneran'ny Madagasikara sy tafiditra agnatin'ny fotoagna cyclone tsika zao vao nandalo avy cyclone fitia moa no ataonjare agnarany fa izy igny tsy tiatsika tsara be izy igny fa limba raha maro ary tondra-drano koa ilaila ka saky hita agnatin'ny iregny toerana jiaby regny mambarany gouvernement zay mizaha ny zavatra mba handaminana ny fiainam-bahoaka ka eto moa tonga eto Vohipenoely ny ministry ny mponina sy ny firaisankina miaraka amin'ireo délégation rito amin'ny maha ministry ny mponina anay zay tsy azonay natao ny natory agny Antananarivo na natory agny an-tragnonay agny fa tonga zahay andeha hifanotrogno hifankahery ary tondra fa tsy nambin-tagnana amin'ny vahoakany Vohipenoely izay tratrany hen-tanàna. Nitondra ny teny fankahirezana ho an'ireto vahoaka ireto ny ministry ny mponina sy ny firaisankina ary nanafatrafatra ny amin'ny tokony tandremana fatratra amin'ny fikirakirana ny afo mba ahafahana misoroka ny fahavoazana toy izao. Ka ho zahay eto dia mankahery anareo ary engany mba zavatra ho tsara no famangiantsika andro hafa mila mifampitaiza atsika ny agnatin'ny fiarahamonina satria ny afo namagna izy rehefa hahandro hanigny fa tsy namagna izy fahavalo rehefa handovo fanagnana ka eto anareo ray aman-dreny agnatin'ny tanàgna ataovo hevitry ny hifampilazagna hifampitaiza fa iafo io dia manima raha maro ndraiky tsy fitandremagna hely no mahatonga zavatra ohatran'izao ary mety olo araiky magnano azy lasa olo jiaby no lasa potiky fanagnana agnatin'ny raha ka zagny tsara no mba hifampitaizana hifagnanarana ary masiaka mihitsy raha zagny no ilaigny satria misy olo zagny anarana tsy mety aminazy fa izy siahagna zay vao mety aminazy ka mila masiaka anao se fokotany le hitanao magnano tsirambigny amin'ny raha zagny magnano zazatra keo misy hafa tsy izy raiky amin'ny tsy hitandriny dia olo jiaby no voamafy agnatin'le raha ka zany no isoragna atsika jiaby délégation tonga teto ary isorantsika zany fitonam-panjakana fa manakaiky atsika hatrany na amin'ny tsara io na amin'ny ratsy dia tsy mialatsika ny fitondram-panjakana. Raha tsy ivona dia vokatry ny tandrevaka no rangory fototry ny afo na may ny tanàna raha nitatitra avy amin'ireo manam-pahefana eny fotony. Mifanome tanana ny ratsamangaiky ny ministera ny mponina sy ny firaisankina ary ny BNGRC any toerana amin'ny fanarenana ny takaitrana velany famaizana. Ny fanadihadiana mahakasika ny fisaraha-panambadiana indray ary no alantsika tao anatin'ny zalam-pandarana fantaro amin'ity alina ity. Ndao ary. Araky ny voalazan'ny lalàna malagasy tsy azo ekena ny fisaraha-panambadiana raha tsy noho ny fahadisoana nataon'ny lehilahy na ny vehivavy na izy mivady mihitsy. Mila manampirofo ny fahadisoan'ny ankilany iray amin'ny mpivady izay mangataka fisaraha-panambadiana. Ny fisaraha-panambadiana eto amintsika aloha zany hafa kely anazy zany raha oharina amin'ny any Frantsa ohatra dia tsy misy ny fisaraha-panambadiana hoe fanarahana. Zany hoe raha mifanaraka anambady ndao tsika hifanaraka fa hisaraka. Dia tsy izay no eken'ny lalànantsika fa ny lalànantsika dia hoe misy fahadisoana na avy amin'ny vavy na avy amin'ny lahy. Eo amin'izay tsika hoe inona ilay hadisoana zany dia tanisa ihany ny lalànantsika amin'ny fito sy roa arivo ahotra 2020 mahakasika an'izay hoe misy ohatra zao ny tanisainao ny resaka hoe fampirafesana. Atenenao ihany koa hoe
resaka le hoe vehivavy manana zo isitaka manana zo misitaka ny vehivavy a rovolana rehefa tsy mampody ao anatin'izay fotoana izay raha lehilahy de efa zay zao de anisan'ny fahadisoana afaka tenenina hoe adisoana ilay lehilahy kanefa koa ny fisitahana tsy hoe ataotao foana fa tsy maintsy misy antony ary amin'ny toerana manokana no isitahana raha tsy izay indray de le vehivavy ny diso amin'izay fotoana izay zay zao anisan'ny adisoana eo ihany koa ny mpitsara anankiray zany de afaka ihany koa mamaritra hoe inona ny atao hoe adisoana azo raisina ao anatin'izany hoe didy amanandraikitra teraky ny fanambadiana izay ka tsy nataony ny mpivady anankiray ny fivoan'ny didim-pitsarana raikitra izay mamaritra fanekena ny fisaraha-panambadiana no mitarika azy ireo miroso amin'ny fanatanterahana ny voalazan'ny lalàna amin'ny fizarana fananana sy ny fandraisana andraikitra amin'ireo zanaka de ao anatin'izay didy zay ihany koa de mazava hoe mizara ny fananana iombonana zany hoe raha tsy nisy ny ataontsika hoe fifanarahan'ny mpivady manokana ny contrat de mariage dia manao zaramira zany fananana iombonana amin'izay fotoana izay zany hoe 500 isanjato any lahy 500 isanjato any vavy de ifanarahan'ny mpivady iny zany rehefa nisaraka zareo a hoe zao ny fomba izarantsika nylay fananana raha misy kosa zany tsy fifanarahana de voatery miakatra fitsarana indray ny partage judiciaire n'le bien commun an'lay mpivady zany ao aoriana ny fisaraha-panambadiana na osika hoe partage judiciaire des biens communs des époux après dissolution du mariage lalànatsika fito roa arivo sy ny lalàna mifehan'ny zaza amin'ny akapobeany zany a de miteny a fa ny zaza zany de tokony mijanona amin'ny reniny a rehefa latsaka ny tena 12 taona zay hoe manana capacité de discernement izy a nefa nazanona tsy zany raha de afaka manana an'izay hoe safidin'izay ihany koa izy arakaraka ny zava-misy zany hoe tena tsy afaka mandray azy ny reniny de anjaran'ny fitsarana zany na ny mpitsara no manao ny fanadiadiana amin'izay hoe any amin'ny reniny sa any amin'ny rainy ny zaza ny tsaratsara kokoa amin'izay fotoana izay tsy aiviny voalaza fahampolo ny isan'andro izany hoe amanarivo ny isan-taona ny mpivady vita soratra mangataka taratasy fisaraha-panambadiana ireo tanora eo anelanelany 20 hatramin'ny 70 taona izay vao aingana nanoro tokantrano no maranisa amin'izany lafim-baovao hafa kosa indray misy olona mandrava sy mivarotra tany antsokosoko amin'ny fokotany Ankilibe commune Saint Augustin distrikany Toliara faharoa amin'izao fotoana lasibatra amin'izany avokoa na ireo manana antota taratasy ara-dalàna ka novana antsoavo amin'ny fitondram-panjakana ankehitriny Bonhomme Élisée Toliara very hevitra sy lany fanahy ireto taranaky mahatampitsy manoloana ny fandravanana sy ny fivarotana ny tanin'izy ireo izay efa nanan'izy ireo taratasy ara-panjakana nanomboka tamin'ny taona 790 velarantany manodidina ny 520 hektara ny voalaza fa misy mandrava sy mamidy amin'ireo mahitahita amin'izao fotoana izao andriamantoa mahatampitsy io dadabenay izay nahazo tany teto Ankilibe tamin'ny taona 1967 de vita kadastra tany toy tamin'ny 1970 gaga zahay afara toa fa misy mpanambola mandrava ity taninay ity misy olo atao hoe filantsoa zao mandrava tany toy nivarotsy azy amin'ny Andriamatoa Haridi io jerevanay magnontany zahay président de président koa mandao hoe zao tsy nanao acte de vente zao nefa tsy hainay hoe nataratasy baka ia na ave iza fa président zany tsy magniky an'izao fa tsy nanao ny acte de vente io président fikontany izay mahatonga anay manao antsoava aminareo mpitondra fanjakana eo taratasinay tena vita bornage ara-dalàgna toa tamin'ny 1900 reto zao taratasinay zao manamarina fa anay tany toy fa tsy nangalarinay ary zahay tompony zahay fa tsy mba atao hoe nandrava tamin'ireo olo ireo fa olo ireo ro mandrava toy tany toy satria hitandrozy fa mipetraka avao misy lolo de ravandrozy amin'izay te havilindrozy amin'ny olo manambola ankoatry ny fahaverezan-tany voalaza fa voazimbazimba ihany koa ny fasandrazany ireto fianakaviana ireto ka mangataka amin'ny fanjakana sy ny tompon'andraikitra esantsokajiny izy ireo mba hidina ifotona sy andray fepetra maika manoloana izao raharaha izao de mangataka aminao zahay amin'ny raha mahazo anay vahoaka madiniky atoy amin'ny faritra Toliara atoy fa misy manao tsinjy hazo lena amin'ny zahay madiniky mandrava taninay toy fa misengy manambola maro ny raha mety hainy zahay tsy mahay raha maro fa mahay anareo fanjakana indrindra zay iha ministra ny atitany de mangataka aminao zahay jerevo zahay vahoaka madiniky fa sahira zahay atoa ran'olo tany misy fasananay tany toy fa tamin'ny 1967
de i amy 2026 zao misy manatompo nefa toy tany toy fandevegnanay toy tanandrazanay toy ty nahabeanay atoa ty misy lolonay ka izay angatahanay aminareo ty hasaro sy ty lolo vetavetandrozy tapatapahandrozy gn'alagnilany eo anovandrozy maloto zay tena tsy anenkeanay angatahanay aminareo filoha hajaina mba hanenty ty raha mahazo anay vahoaka madiniky zay fehezinareo atoy atoliara atoy ahena ho misy kombakomba sy kolikoly ao ambadiky ity olana tany ao ankilibe ity ho ireo fianakaviana manantena ny fidirana antsehatra haingana sy hentitra avy amin'ny fanjakana izy ireo mba ampitsaharana izao fandravana sy fivarotana tany tsy ara-dalàna izay nihana hazo vahina tatohato izao. Resaka avy any ivelany kosa indray nanambara fepetra vaovao hiatrehana ny krizy ny angovo izay mitrango amin'ny firenena amin'izao fotoana ny gouvernemanta cubain. Isan'izany fepetra noraisina omaly ny fampietona ny fivarotana solika, ny fanomezana iray andro tsy asana anatin'ny herinandro any orinasa mpanjakana, ny fampihenana ny asa fitateram-bahoaka ary ny fanakatonana hotely sasany vonjomaika sy ny maro hafa. Tanjona amin'izany ny tsitsiana ny solika ho an'ny famokarana sakafo sy ny herinaratra, fa ihany koa iantohana ny asa fototra mitondra vola vahiny eo an-toerana. I Cuba izay tsy hivina fa mbola eo ambany tsindry ara-politika ny Etazonia amin'izao fotoana. Dia maresaka avy any ivelany ihany koa tompoko lahy sy tompoko vavy no manakatona ny fampahalalam-baovao tamin'ity alina ity hankasitrana fenanao nanaraka izany hatramin'ny farany rapitsy indray. Mety amina. Nanolotra ho anao teo ny vaovao. Uprime. Nanolotra ho anao teo ny vaovao. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez Uprime. Avec Yassi, c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.